Alakamisy fahadimy ambin'ny folo ny volana oktobra roapolo sy roa arivo mamerina ny araba toko lasy toko vavy tonga soa indray ato anatin'ny fampahalalam-baovao ny Real News ny Vaovao Marina ao amin'ity alina ity ary manasa antsika rehetra indray hanaraka izany hatramin'ny farany toy ny mahazatra ary dia ireo lohateny vaovao no dia anokafantsika izany. Amin'ny 9 martsa 2024 vao ivoaka ny fonja Irony Mercia taoriny nanamelohan'ny fitsarana azy gadra telo taona sy valo volana ny tranomaizana sazy miatra noho ny vesatra fanotoinana ny fiandrianam-pirenena. Efa miomana amin'ny fandraisana ny fatiny iray ny ivoaka ny fonja ny mpianakaviany Irony Mercia raha nambaran'izy ireo noho ny toe-pahasalaman'ity minisitra teo aloha ity izay miaratsy hatrany. Tsy misy migadra ireo olona mpanondrana andramena antsokosoko voatanisa ao anaty lisitra navoakan'ny Praiministra teo aloha Omer Berizika kanefa nahato tamin'ny asa ny filohan'ny mpitsarana mpandrava-didy na ny filohan'ny Cour de Cassation noho ny fandravana ny didim-pitsarana mahakasika ny Edi Bois de Rose ho ny filohan'ny syndicat ny mpitsara androany. Voatohitohina ny fahaleovantena ny fitsarana noho ireo teritery mahazo ny mpitsara mpamokadidy ho ny filohan'ny SMM. Tovolahy iray 20 taona autiste no hiatrika ny fanadinana baccalauréat amin'ny alatsinainy ho avy izao. Voalohany noho ny saza autiste hiatrika ny fanadinam-panjakana io ho ny avy amin'ny autiste eto Madagasikara. Iarahantsika amin'ny valisoa indray kosa ary izao ireo tsara ho fantatra mahakasika ny vinavina ny mety ho toetry ny andro ho an'ny rahampitsozoma. Miarabantsika rehetra indray amin'ity alakamisy alina ity andahoa jerentsika indray mahakasika ny vinavina ny mety toetry ny andro raha ho amin'ny rahampitsozoma fa 9 ny volana oktobra taona roapolo sy roa arivo. Asika mbola tsara hatrany aloha izany ny andro indrindra moa izany fa ho an'ny eto afovoantany fa ambarako aminareo fa ny ilana sy nanany nosy sy ny atsimo sy nanany nosy iny no vinavinaina hatrany sy ny erikerika indray raha ho amin'ny rahampitso maraina moa izany indrindra. Andahoa jerentsika antsara aloha ny tapany maraina indray raha ny eto Antananarivo sy Fianaratsoa hoe sahala amin'ny ahoana indray ny andro fa araka ilay nambarako to dia saika ho tsara ho eo teo ny andro satria dia ifanjimbiasa ny rahona sy ny masoandro raha ho an'ny eto Antananarivo sy Fianaratsoa. Andao isika ho an'ny nosy be hatrany ho jerentsika hoe sahala amin'ny ahoana indray ny andro satria tamin'ity androany ity dia nahitana orana tandrifondrahona raha ho amin'ny rahampitso dia mbola hitohy hatrany izay orana tandrifondrahona izay mbola manodidina ny 4 hatramin'ny 30 degré eo foana moa izany marsipana raha ho an'ny nosy be manokana. Andao iverenantsika ny saritany Madagasikara araka ilay nambarako tena mpiandohany dia ny ilany atsinanany nosy iny ihany no vinavinaina sy ny erikerika indray raha ho amin'ny rahampitso izany eo ny Sainte Marie ihany mitovy tamin'ity androany ity izay toetry ny andro izay. Izay ny tapany maraina raha aloha fa azo everina ho tsara ihany izany aloha ny maraina fa raha ny hariva indray kosa ary ny andeha ho fantaritsika ny fiovana izay toetry ny andro izay hoe sahala amin'ny ahoana ny andro raha ho amin'ny rahampitso ariva. Saika tsy nahitana fiovana hatrany aloha izany mahakasika ny toetry ny andro fa ho an'ny Sainte Marie izay nahitantsika erikerika dia ifanjimbiasa ny rahona sy ny masoandro izy raha ny tapany ariva. Raha ny maripana indray kosa dia ho an'ny Fianaratsoa hatrany izany no manana maripana ambany indrindra fa na izany aza nefa dia tsy dia mifanalavitra firy ho an'ny eto Antananarivo satria dia manodidina ny 4 hatramin'ny 30 degré eo fa Mahajanga no manana ny maripana ambony indrindra. Dia isaorana indray ary ianao nanaraka indray izay vinavina ny mety toetry ny andro ho amin'ny tontolo andro ny rahampitso izay. Mirary alina mahafinaritra ho asika rehetra ary mametraka ny mandrapitafy ho amin'ny rahampitso. Velomatoboka. Iverenantsika ho arahana vetivety indray ary aloha ireo lohateny vaovao. Amin'ny 9 martsa 2024 vao ivoaka ny fonja Irony Mercia taoriny nanamelohan'ny fitsarana azy gadra telo taona sy valo volana ny tranomaizana sazy miatra noho ny vesatra fanotoinana ny fiandrianam-pirenena. Efa miomana amin'ny fandraisana ny fatiny iray ny ivoaka ny fonja ny mpianakaviany Irony Mercia raha nambaran'izy ireo noho ny toe-pahasalaman'ity minisitra teo aloha ity izay miaratsy hatrany. Tsy misy migadra ireo olona mpanondrana andramena antsokosoko voatanisa ao anaty lisitra navoakan'ny Praiministra teo aloha Omer Berizika kanefa nahato tamin'ny asa ny filohan'ny mpitsarana mpandrava-didy na ny filohan'ny Cour de Cassation noho ny fandravana ny didim-pitsarana mahakasika ny Edi Bois de Rose ho ny filohan'ny syndicat ny mpitsara androany.
voatohitohina ny fahaleovantena ny fitsarana no ireo teritery mahazo ny mpitsara-pamokadidy ho ny filohan'ny SMM. Tovolahy iray 70 taona autiste no hiatrika ny fanadinana baccalauréat amin'ny alatsinainy ho avy izao. Voalohany no nisy zaza autiste hiatrika ny fanadinam-panjakana io ho ny avy amin'ny autiste eto Madagasikara. Idirantsika avy hatrany ary any amin'ireo antsipire Vaovao. Mbola amita sazy an-tranomaizina 2.7 volana na 3 taona sy 5 volana ireo Limersia izay minisitry ny serasera teo aloha raha nomeloa ny fitsarana sazy miatra 4.7 volana an-tranomaizina androany no ny firaisana tsokombakomba amin'ny fanohitohinana ny fiandrianam-pirenena sy ny filaminana. Nahazo sazy mitovy amin'ity minisitry ny serasera ity ihany koa ireo olona 3 hafa izay voalaza fa nokaramainy ireo Limersia. Efa mivonona andray ny fatin'ny rainy ireo zanak'ireo Limersia noho ny tsy fahasalamana ity minisitra teo aloha ity raha nambaran'izy ireo androany. Todrabe fatra eo amin'ny sany Daniel Afa. Tamin'ny ranomasy tokoa no nandraisan'ireo fianakaviana ny didim-pitsarana any Ary Laurent Rahajason na ireo Limersia androany. 3 taona sy 9 volana an-tranomaizina sazy miatra no nanamelohan'ny fitsarana nyity ministry ny serasera teo aloha ity sady mpanao gazety. Fanendrikendrehana tsy misy porofo no nanamelohan'ny fitsarana ny ireo Limersia hoy ny zanany vavy. Malahelo izay fianakaviana sy sady tezitra satria raha le resaka omaly interrogatoire sy contre interrogatoire omaly dia mazava be ary hitanareo mpanao gazety nanotrona teo fa tsy mitombona mihitsy ny fanononana ny anaran'ny rainay ao anatin'le afera anatin'le raharaha. Izay ny didin'ny fitsarana everindreo zany fa ahafahana managadra olona 4 volana sazy miatra ny fanononana anaran'olona tsy misy porofo satria hitantsika teo fa tsy nisy porofo mihitsy nentin'ilay Félicien maningotra ny raiko ao anatin'le raharaha. Amin'ny 9 Marsa 2024 noho izany vao ivoaka ny fonja ireo Limersia raha toa ka velonaina somatsara. Efa miomana ny amin'ny mety ho fahafatesany irain'izy ireo any am-ponja ny fianakaviany raha ny nambarany zanany. Mety hoe fatin'ny rainay no raisinay ihany atoato amin'ile fahasalamany tsy maninona fa aloha Andriamanitra ny amaly. Tsy ekenay le didy fa zay moa iza moa zay ny andeha andidin'ny fitsarana amin'izay zavatra noraisiny androany, tapahany androany. Fa io tsika mahita anazy Andriamanitra misy. Dia Andriamanitra aloha ny amaly an'ny adinay, aloha Andriamanitra no amaly anazy. Samy nahazo sazy 4.7 volana an-tranomaizina avokoa moa na ity ministry ny serasera teo aloha ity na ireo olona 3 izay nambara ny fitsarana fa nokaramain'ireo Limersia anao hetsika fitakiana ny famoahana ny Berija Ravelmanatsoa. Tsy maintsy hisy ny fampiakarana ny raharaha aorian'izao didim-pitsarana izao hoy ny mpisolo vavan'ireo Limersia androany. Lizy moa zany didim-pitsarana izay no navoaka ny fitsarana fa izaho manokana izaho mahita hoe tsy afapo amin'le didy ary tena tsy afapo mihitsy satria ny raha antsika nahita ny fifandaharana teo amin'ny fitsarana omaly izaho resy lahatra ary mino fa izay ny marina tsy misy idirana Andriamantoa reo Limersia mihitsy io resaka io. Tsy maintsy zaika, tsy maintsy. Marina fa mitovy ny sazy nomenina ny ireo Limersia sy Berija Ravelmanatsoa nietsika fitakiana ny famoahana ny Berija nataon'ireo andehan'ny tovolahy teny Ankatso ny 14 Jolay moa no voalaza fa antony fanohitohinana ny fiandrianam-pirenena nanamelohana ny ireo Limersia. Tsy rariny ny fanapahan-kevitra nanagadrana ny Ary Laurent Rahajason na ireo Limersia mandritra ny 4.7 volana an-tranomaizina navoaka ny fitsarana io maraina io hoy Rivra Kotovao mpandrindra nasionaly ny antoko HVM. Tsy nanao eloka be vava ity ministry ny serasera teo aloha ity ho hiatrany filohan'ny anteny merandoolona ka tsy tokony hampiarana io sazy io. Fanaovana alako bika tsiko tare io fanagadrana ny Ary Laurent Rahajason io ho ny antoko HVM nandritra ny fivoriam-be nataon'izy ireo teny amin'ny fiboetoerana teny Andraharo io tolakandro io. Priska Ranjala eo amin'ny sariny Daniel Afa.
Entitra irivo Rakotovao milaza fa fanaparam-pahefana tsotra izao no ataony fitondram-panjakana tamin'ny fampidirana ponja any Rajasan ary Laurent minisitry ny serasera teo aloha. Nanakihana ny fanaovana alakobika tsy tiako tarehy tamin'ity minisitry ny serasera teo aloha ity izy satria na dia tsy nanahoeloka be vava aza dia nogadraina 4 volana. Tsy miditra amin'ny raharaham-pitsarana izay kanefa marary anay anaty izay atokasovema androany ny maheno nanagadrana ny ministre Roly Mercia 44 mois any amin'ny prison. Tsy trano ny anjera, tsy basy ny poka, tsy sanatria olona maty. Alohantsika mianakavy ny tsara n'izany fa aminay zany mbola mifandray amin'ilay alakobika tsy tiako tarehy ka izay manelingely lahy amin'ny fahefako dia potehako satria zany manam-pahefana. Ankoatra ny rarara Roly Mercia io, nitsika fony antoko HVM izay mbola ahitana olona maro anisa ao anatin'ny antenimiran-dolona amin'izao ihany koa ny fanafonana ny teti-bolany antenimiran-dolona amin'izao. Fanaparam-pahefana zany tompoko satria loi de finance ao anaty loi de finance le lalàna ny lalina navoaka amin'ny fomba ofisialy nandalo tamin'ny HCC ka maninona le izy amin'izao zao tsy arahana satria tsy tiana ny olona ao anatiny ary fahatelo tepoka fahatelo ay ve tsy marina zany lay filazana hoe lay Sénat mihitsy no ravana fa very rano fa ny tena marina kay le olona ny tsy tiana satria mazava be amin'izao fotoana izao fa ny olona fitondram-panjakana dia milatsaka ho sénateur zany hoe tsy le rafitra zany nanahirana le mpitondra fa ny mahita n'le olona fa ny eritreretana zao dia hoe tsisy latsaka mihitsy zany mpiomba ny fitondrana satria le fitondrana mihitsy no milaza fa tsy ilainy io Sénat io fa mandany vola io. Ay ve verinay indray mandeha mazava zany zao fa manao alakobika tsy tiako tarehy tsy mahazaka ny olona tsy mitovy hevitra amin'ny tena, tsy mahazaka mpiray tanin-drazana ny filoham-pirenena amin'ny olona hoe tsy mitovy firehana aminy dia mampiatra an'izany ny ambaratongam-pahefana hoentina anam-pitena ny olona tsy mitovy hevitra amin'ny tena. Mbola tsy nivoaka moa ny didim-pitsarana tamin'ny fitoriana izay napetraka ny birao maharitra ny antenimiran-dolona mikasika ny tsy fivoahany teti-bolany ity androm-panjakana ity. Tsy Edi Bordeaux irery no mpanondrana andramena antsokosoko eto Madagasikara fa misy ireo anarana voatonona ao anatin'ny lisitra navoaka ny Prime Ministre teo aloha Omer Berizik ho ny filohan'ny sendika ny mpitsara androany. Tsy misy migadra nefa ireo mpanao andramena ireo fa rehefa ny filohan'ny fitsarana mpandravadidy na ny Cour de Cassation no mandrava ny didim-pitsarana mikasika ny Edi Bordeaux dia mandray fanapahan-kevitra mampiato azy amin'ny asany ny Ministeran'ny Fitsarana ho ny filohan'ny SMM. Voatoitoina ny fahaleovantena ny fitsarana satria nisy mpitsara mpamokadidy teo anivy ny fitsarana ambony na ny cour d'appel ihany koa niara-ny fampiatona noho ny didim-pitsarana izay navoakan'izy ireo ho iatran'ny filohan'ny SMM. Tozy Rabefaritra eo amin'ny sariny Daniel Afa. Mpitsara miisa 3 izay mpitsara mpamokadidy no nampiatona tamin'ny asany tamin'ny fanapahan-kevitra noraisin'ny ministra ny fitsarana ny herinandro lasa teo raha ny nambarany syndicat ny mpitsara eto Madagasikara androany. Mpitsara mpamokadidy teo anivon'ny fitsarana ambony eto Antananarivo ny roa izay nampiatona noho ny famoahana didy mikasika ny raharahalamaa. Le tao amin'ny cour d'appel zany teto amin'ny audience izy voazonay namoaka ny rahalahin'ny lama gendarme miasa ao Oktobra tsy mandrava nefa nilazaina nandritra n'io lazaina hoe nanenjehana ny lama io olona io niasa foana naninona rio tsy ny suspendiavana raha nijereny mpitsara mpamokadidy le izy tsy misy charge tokony hitazonana azy de faharoa namoaka n'izao bavin'ny lama zay vao teza kely ka reo olona reo zany de tanatiny le note navoaka ny ministère hoe mikasika ny désengorgement de prison. Donc zany raha zay izy malalaka ny mpitsara handanjalanja hoe misy charge sa tsy charge. Ny raharaha andramena kosa no antony fampiatona ny filohan'ny fitsarana fandravana didy eo anivon'ny fitsarana tampony na ny Cour de Cassation ho ny filohan'ny SMM. Le tato amin'ny Cour suprême ndray président cassation nandrava didy mikasika ny Edi Bois de Rose. De raha ny Bois de Rose no apetraka, Edi rery ve ny tokony higada am'izany. Mahita ry zareo fa
tsy matoa ny cour suprême manandrava zany tsy maintsy misy motifany tsy misy fandikandalana hitanjareo tamin'le didiny ravainy ajanonanay io le resaka bois de rose ny tia lalan'izay tokony asana manana nareo mpanao gazety fa zaho loha tsy manana hakalista ny beriziky izy aby n'olo nagnano bois de rose teto magnino olo raiky fogna gadrana tandindoza noho izany ny fahaleovantena ny fitsarana sy ny fametrahana ny tanitandalana eto amin'ny firenena ho ny syndicat ny mpitsara eto Madagasikara. Etsy andaniny voateritery ny mpitsara amin'ny famoahana didy. Ankilana anefa misy fandavana anatanteraka ny didy avoaka ny fitsarana. Voatohontohona ny mpitsara mpamoaka didy antebitebilava de kanefany aty ankilany efa misy didy raikitra tokony ho tanterahana nefany tsy tanterahana. Dar misy arma ny sasany milaza fa hoe zahay tsy anatenteraka ny didy fa mpitsara mpanao kolokolo ny namoaka an'io. Raha ohatran'izay zany tsy tokony ho isy eto amin'ny tany sy ny firenena. Mahavoatontohona ny asanay zany voateritery ny mpitsara aty amin'ny famoahana didy kanefa ny asany zay avokany tsy tanterahana. Ny fanatanterahana ny tsy fanatanterahana didy mpitsarana na ny fanatanterahana didy mpitsarana de isany zavatra anankiray lehibe ilazana fa hoe tanitandalana ny misy eto Madagasikara. Mbola tsy fantatra mazava moa na isan'ireo ampiakarina kodisy na tsy ny rarahany ireto mpitsara ireto. Mbola suspension, mesure administrative suspension. De zay zany efa hita hoe ho alefandre zareo any amin'ny kodisy reo olona reo sa tsy alefa. Zay ihany ny anjara asan'ny syndicat amin'ny famelomana lakolosy amin'ny zavatra tsy mety. No mafisy ny filohan'ny SMM fa ny mpitsara eo anivon'ny fampanaovana no eo ambany fiahiny ny ministra ny fitsarana mavantana fa tokony mahaleo tena tanteraka amin'ny didy mpitsarana avoakany kosa ny mpitsara mpamoaka didy. Iarany fandrahonana ho faty amin'izao ireo olona voaroiroy tamin'ny raharaha famonoana n'ilay teratany-karana Danil Rajanina sy ny avany raha ny fanambarana nataon'izy ireo niaraka tamin'ny mpisolo vava androany. Nambarany fa tsy mbola midika fanameloana ny avan'izy ireo ny fanaramaso ara-pitsarana sy ny fitanana ponja ireo olona voaroiroy. Notoeriny nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety androany ny famoaham-baovao efa manameloka azy ireo sady. Nantsepri amin'izay ary. Miahiainy amin'ny fandrahonana ho faty nahazo azy ireo ny fianakavian'ilay teratany vahiny, tompona ivitoerana manokana misahana ny fiambenana na ny agence de sécurité sy ireo tela teratany malagasy mpiasa an'io ivitoerana io, izay voaroiroy tamin'ny raharaha famonoana ilay teratany karana Danil Rajanina izay hita fa tao amina rihana ambany indrindra ao amin'ny lasity Ivandry ny Alahady 20 septambra. Fa misy olona tsy fantatra ankehitriny mandrahona ho faty anay avana sy voankazo tiraraha ity na nany amponja na ny tsy voatana noho ny antony tsy fantatra. Mba ho fanajana ny tsy ambaratelo ny fanadihadiana sy ny fitandroana ny marina dia ho andrasanay ny rariny tsy andry ny hafa. Mbola eo andalana ny fanadihadiana kanefa efa misy ireo mamoaka ny vaovao diso mahakasika izany ka tsy ekenina ho ireto fianakaviany voaroiroy ireto. Ary takinay ny fanajana présomption d'innocence sonosony voapanga mba tsy hanaovana sorona ny fahafahan'ny havanay na ampanginana ny opinion publique izay voavilivily hatrany am-boalohany. Efa nampelantanany fitsarana avokoa ireo tradratraireo proof, vidéo, sary sy ny sisa. Ary mahafaly anay ny filazana fa izy fanaovana expertise ADN sy mpahay-tao vahiny andray anjara amin'ny fanadihadiana. Tsy ahivina fa ny 20 septambra lasa teo no nisamborana ireo olona efatra voaroiroy tamin'ity raharaha ity ka ny telo teratany malagasy izay nahiditra ponjavonjy maika teny tsy hafa ary ny iray ilay teratany vahiny izay natao ambany andromason'ny fitsarana. Manana ny antony nitazomana ponja ireo olona voaroiroy ireo ny fitsarana ho ny mpisolo vava azy ireo. Tokony hajaina noho izany ny tsy ambaratelo ny fanadihadiana ka tsy hamoahana vaovao momba izany ho ny mpisolo vava ilay vahiny tompona ivitoerana manokana misahana ny fiambenana. Ny fitazomana ponja aloha tsy voatery hoe nanao le olona voatazoma ponja fa antony maromaro no itazoman'olona ponja. Ohatra hoe ny resaka ordre public na fiarovana ny ain'le olona voaroiroy
manana ny antony matoa ny fitsarana nandray fanapaha-kevitra ny hitazona ponja dia manana ny motivation zareo dia izay no naverinay foana hoe mba ho fitandrona ny secret d'instruction dia arahanay ny procédure aloha nanaja foana izay hatramin'ny voalohany ary mbola manaja hatramin'izao ny tsy ambaratelon'ny fanadiadiana dia izay no antony anginanay ary nahita nareo dia ny ataonay androany dia nisarika fotsiny ny sainy rehetrarehetra mba ho tony sy hanaja ny fa secret d'instruction izay atsainay fatratra io. Ny vondrona niaraka nanantanteraka valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety moa androany ny fianakaviana sy ny mpisolo vavan'ireo olona voaroiroy ho namono ilay karana hita fahateny Ivandry Danila Ratjanina. Vahiny fandarana l'invité du jour anio alina mandritra ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ny sivora latsaka faefany alina eto amin'ny Real TV Madagasikara. Andriamatoa Ertina Rafanomezantsoa mpandinika sy mpamakafaka ary mpanao fitilina ao anaty ny tontolon'ny zava-panahy iresaresaka mahakasika ny zava-misy eto amin'ny firenena sy hitondra tolo-dalana amin'izany. Anasananao ary anaraka izany. Andriamatoa Ertina Rafanomezantsoa indray araka izany ho vahiny Gasikara Fenso ao anatin'ny fandaharana l'invité du jour hoarantsika ao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao. Ho toizantsika kosa izay fampahalalam-baovao izay irosona ny fanendrina ny gouvernoura ny faritra any amin'ireo tsy mbola nisy izany raha nambara ny filoham-pirenena nandritra ny filan-kevitry ny minisitra. Ahafahana manantanteraka ny fandaharana asa ankapobeny ny fanjakana na ny PGE ny fanendrena raha nambarany. Napetraka araka izany fa afaka mamolavola sy mametraka ny tiatiasa manokana ho fampandrosoana ny faritra sy amaly ny filan'ny mponina ao aminy ny gouvernoura. Tao amin'ny maison des élus tao Antsohi androany no notanterahana ny filan-kevitry ny gouvernoura paritra voalohany notarihan'ny filoham-pirenena sy ny prime ministre Tsay Christian niaraka tamin'ireo gouvernoura efa voatendry ary mbola nitohy tamin'ny filan-kevitry ny minisitra izay natao tany amin'ny faritra. Ny Antsiprianjary. Tsy maintsy rosoana ho ny filoham-pirenena ny fanendrena ny gouvernoura amin'ny faritra tsy mbola nisy izany raha ny nambarany nandritra ny filan-kevitry ny minisitra androany. Ho tanterahana isaky ny iray volana sy tapany ny filan-kevitry ny gouvernoura ary atao mihodina isam-paritra izany raha ny fanazavany. No mafisy ny filoham-pirenena nandritra izany ihany koa fa ny gouvernoura no mijery, mamaritra sy maminavina ny asa tokony atao hampandrosoana ny faritra. Anjara ny gouvernoura no manao ny fandaharana sy ny fanatanterahana ny tetika asa mpandrosoana eo anivon'ny faritra. Tompona ndraikitra amin'ny fahavitany fototra-fitrasa sy ny asa fampandrosoana amin'ny faritra na amin'ny tsy fandrosoana ny gouvernoura. Isan'izany ohatra ny asa fanamboarana lalana izay efa misy ny fitaovana goavana avy amin'ny fanjakana apetraka isam-paritra anaovana izany. Isaky ny faritra dia afaka mametraka ny avinan'asa matetika asa ao amin'ny faritra misy azy ary indrindra mangataka na mijery na famparara ny fomba nanaterahana izay vinan'asa izay eo anatrehan'ny région na ny faritra misy anazy rehetrarehetra. Efa fantatra ao tsara moa ny laharam-pamiana amintsika, ny fahasalamana, ny fampianarana, ny fototra-fitrasa maro isan-karazany, indrindra ny fampiroboroboana araka ekonomika, araka industrialy, zany zavatra rehetrarehetra zany ny resaka sosialy sy ny culturel ihany koa. Hojerena kosa ny tetika asa tsy maintsy atao ary misy fiantraikany mivadana amin'ny fiainam-bahoaka ka azo ny gouvernoura atao ny mamaritra sy mampafantatra ny fanjakana foibe amin'ny alalan'ny filan-kevitry ny gouvernoura. Anisany nanaovana tombana ireo gouvernoura ny momba ny fanamboarana lalana amin'ny 100 kilometatra isaky ny faritra sy ny fanamboarana efitra ny fianarana enina isaky ny faritra. Anjara ny gouvernoura no mametraka sy manantanteraka ny politika mpanjakana sy ny velirano ny filoham-pirenena. Hojerena ihany koa ny anatsarana ny fahefana manantanteraka ny asa fampandrosoana miainga amin'ny fidiram-bola ny faritra. Tsy mitovy ny fidiram-bola ny faritra tsirairay toy ny etra izay miankina amin'ny halebeny sy ny habetsaka ny distrika eo amin'ny farim-piadidiny. Isana ahitana taratra izany ny elanelana be misy eo amin'ny impôt synthétique voarain'ny faritra.
tonga 7 miliara ariary izany ho an'ny faritra Analamanga isan-taona raha toa ka 2.3 ariary isan-taona izany ho an'ny faritra Androy. Hojerena ihany koa ny faritra mahavita lalana sy mamaky lalana betsaka indrindra ho ny filoham-pirenena. Efa omena ny fitaovana amin'ny fanatanterahana izany isaky ny faritra. Notanterahana androany 15 Oktobra 2022 tao amin'ny Maison des Élus tao Antsohi ny filan-kevitry ny governoram-paritra voalohany. Nitarika izany ny Filohandry Rajoelina sy ny Prime Ministre Ntsek Christian. Nanatrika izany ihany koa ny ministra sasany tao anatin'ny governemanta. Tonga nanatrika ny filan-kevitra avokoa ny governora miisa 20 voatendry. Mbola mitohy tamin'ny filan-kevitry ny ministra ihany koa izany. Nahitana fiakarana ny tahan'ireo mpianatra tafiditra an-tsekoly tamin'ity taom-pianarana 2022 ity raha nitaritra voaray ny filoham-pirenena ary nambarany tany Antsohi androany. Ezaka apetraka ihany koa hoy izy io fampiakarana ny tahan'ny mpianatra miditra an-tsekoly io ka anohanana azy ireo. Tao anatin'izany no nanomezana kit scolaire ho an'ireo mpianatra tao Antsohi. Teo ihany koa ny ananganana anjerimantolana an-toerana anampiana ireo mpianatra afaka baccalauréat tsy azo an'Antananarivo na any Mahajanga anoho ny fianarany. Ny akon'izay avetrany. Mpianatra 25 no nahazo fitaovam-pianarana feno avy amin'ny fitondram-panjakana androany tao amin'ny EPP Hauteville Antsohi. Tao anatin'ireo fitaovana nomena ny mpianatra ny fisotrondrano na ny gourde. Nambarany kosa tamin'izany fa zava-dehibe ny fampiasana azy io noho ny filana ny fanomezana rano fisotro madio ho an'ny ankizy anatin'ny tontolo andro. Tanjona napetraka ny ampiakarana ny tahany fampianarana. Fantanjona lehibe ataontsika dia ny hoe hiakatra ny tahan'ireo ankizy mianatra. Ary izay moa vao lazain'ny madame ministra anazy zava-dehibe mihitsy satria raha ny isan'ireo ankizy nisoratra anarana tamin'ity taom-pianarana ity efa somary nanahiahy ihany izay. Hoe rehefa vitsy tia Covid aretina ity dia nanazy hoe ho vitsy nisan'ny olona hianatra. Nefa ny zavatra nafinaritra rehefa nandray ny fanapahan-kevitra isika ny hoe mila mifanampy, mila mifanohana dia tsy nasiana nandro droit d'inscription ny zaza mianatra amin'ny sekolim-panjakana dia niakatra be ny tahan'ny olona sy ny ankizy izay mazoto mianatra ankehitriny. Anao ny asa fampandrosoana izay tsy hita tao anatin'ny 80 taona tany an-toerana aza ny tenako hoy Andry Rajoelina. Tao anatin'izany ny fananganana ny anjerimanontolo ao an-toerana. Ny zanatsika dia tsy mianatra. Ny zanaka aty amin'ny faritra Sofia. Lazany anao izay fomba rehetra andrakofana fotodrafitrasa ny faritra Sofia ihany koa ny filoham-pirenena tamin'ny fidinana ifotony no tanterahany tany Antsohi io. Mbola nitohy androany moa fidinana ifotony nataon'ny filoham-pirenena io. Tafiditra tao anatin'ny fankalazana ny tsingeritaona ny Repoblika voalohany izay notanterahana tany Antsohi. Tandrazany indray ny Repoblika voalohany Philibert Siranana Omaly nisy ny afimanga tany an-toerana. Atahorana ho sehatra ahafahany mpitondra mameno ny fahalalahany asa fanaovana gazety sy ny fahafahana maneho hevitra ny mbola hitazomana ny fahamena ara-pahasalamana eto amin'ny firenena ho ny firaisamonim-pirenena ao anatin'ny tetikasa stef Covid-19 androany. Mametra mpanotaniana amin'ny mbola antom-pisian'ny fahamehana ara-pahasalamana mahalona ny efa fahafahana mivezivezy sy ny fiainany tarehimarika mahakasika ny Covid-19 noho izany ireto firaisamonim-pirenena ireto nanao fanambarana miaraka mitaky ny fametrahana ny mangarahara momba ny fitantanana ny valanaretina Covid-19 moa ireto vondro ny firaisamonim-pirenena ireto androany. Tozy rabefaritra eo amin'ny sariny Daniel Efa. Tsy natao ampifalina tezitra ny mpitondra na ny mpanohitra ny fitakinany mangarahara ataon'ny firaisamonim-pirenena ho ny vondro ny firaisamonim-pirenena ao anatin'ny stef Covid-19 manoloana ny fanakianana nataon'ny ministry ny serasera azy ireo. Ty fitondrana ty zany talohan'ny 2024 tao anatin'ny opposition dia mety mahafinaritra ny antokony opposition ny position anay tsy zany ny tanjonay fa le miaro ary tsy afaka miala amin'izay adidy zay hoe fiarovana ny tombontsombom-bahoaka ary na zay koa tsy parlement izy manao ny asany fa izay koa manana zoa sy adidy manao an'izay na mahafaly ny opposition zany na tsy mahafaly na hoe manelingelina ny fitondrana misy satria misy foana zany na tamin'ny fitondrana Ngara Rajanahary Mampianana, fitondrana Ngara Vanomanana, eto ndray zany tsika fitondrana Ngara Rajoelina.
Mitady anjaka eto amin'ny firenena ho ireto firaisamonim-pirenena ireto ny faneriterena ny fanehoan-kevitra. Mampametra-panontaniana ao anatin'izany ny mbola hitazomana ny fahamiana ara-pahasalamana ho hiatrany ny firaisamonim-pirenena. L'état d'urgence sanitaire koa zany occasion hoe misy fanerena, misy restriction liberté civique sasany. Indrindra ho anareo mpanao gazety. Tokony inona moa zany antony hoe hisy ny état d'urgence sanitaire nefa sokatra misotro ny fitondrano zay tsisy couvre-feu, tsy misy liberté de circulation interrégion. Inona mbola hitazomana anazy inona ny mbola antipicé les état d'urgence sanitaire nefa efa misy zany liberté de circulation dia sokafana amin'izay fa sao dia mbola occasion foana mbola eo foana le hoe restriction ny liberté civique, liberté de la presse, liberté d'expression anisany. No amafisy ny vondry ny firaisamonim-pirenena ao amin'ny stef Covid-19 ihany koa, ny fitakiana ny fampiarana ny didim-panjakana 2022 tsipika 527 izay nananganana ny tahirim-bola hoentina miady amin'ny valanaretina Covid-19 na ny fan-Covid. Fitakiana izay tafiditra ao anatin'ny fitakiana ny mangarahara mikasika ny fitantanana ny valanaretina coronavirus ho ny firaisamonim-pirenena. TPM dia ravitra natao ampiasaina mandritra ny volana raha volana jolay izy no adopté tamin'ny conseil du gouvernement volana octobre tsika efa telo volana mahery kely zany zay dimy volana nampiarana anazy mandrafiny androana tsy mbola hita ny tena fampiarana an'ilay décret. Ny fikambanana Ivorary, Itsy, Roy, M6 Tatao, CCOC, OIMP, SA, ONG Tolotsoa, ny ONG Rafitsara ary ny Transparency International no nanao ny fanambarana iombonana androany. Nampiova zavatra betsaka teo amin'ny fiainan'ny profesora Vololtina Anta-Marie Daniel ny nitondrany antotanisa mikasika ny coronavirus tao anatin'ny fito volana raha ny fanazavany androany. Tao ny fiovana tamin'ny fotoana nahafahana anjana sy ny karakara tokantrano, eo ihany koa ny fiovana nateraka ny fahafantarany olona azy be loatra. Nandritra ny fiakarany tahany marary ny volana Jolay no tena mafy ho ny profesora izay vao niato teo amin'ny filazana isanandro ny tatitra amin'ny fivoarany coronavirus eto Madagasikara. Navadika ho isaky ny sabotsy mosisa io fitanterana ny antotanisa io. Malala Rakotiny Rendy eo amin'ny sary ny Lantora Samelsan. Olona iray isan'ny nalaza indrindra tao anatin'ny fito volana ny profesora Vololtina Anta-Marie Daniel. Ny fotoana nanolorany antotanisa isanandro noho ny fivoarany aretina coronavirus eto Madagasikara no tena nahafantarany maro azy. Ny ankizy fa nampiovany fiainany io fisehoany tamin'ny fahita lavitra sy ny fahenona ny feony isanandro io. Naiza toerana lehako dia fantatry ny olona, lasa fantatry ny olona be dia be azy zany. Zay ngamba tena tsoriko mihitsy fa tsy maintsy isy fiovana ohatra lasa miafiafy ihany aloha satria tsy dia zatra an'izany loatra miafy hoe tsy hoe mampijaly no le izy tsy hany angambany fa tsy maintsy misy zavatra lasa tandrotandremana kokoa ngamba hoy ny amin'ny zavatra rehetrarehetra ohatra hoe raha mba miarabanao ny olona na miresaka aminao zany dia tsy maintsy mba valinao, tsy maintsy misy zavatra mampime kely moa zany fa tsy napoziko mihitsy fa za mandeha ohatr'izao dia reniko izy kely mpangataka 4 mi reny gaga be fa iny professeur Vololtina Anta-Marie Daniel ozy mantsaina ato zao andray tohana kely mihitsy dia tsikitsiky moa resaka taminy dia nanin'iny moa hoe firy zao voan'ny coronavirus io professeur dia za dia hatramin'ny ankizy kely zany tena tsy indre mandeha mihitsy tena ankizy kely atao kely latsaky ny 10 taona mahafantatra ny anarako manontolo professeur selfie zay moa zany dia betsaka koa ny olona mba mangataka sary. Sarotra hoe profesora Vololtina ny hiatrehana ny filazana ny antotanisa. Tamin'ny fotoana nisy ireo olona maty betsaka izay efa nahatratra 10 tao anatin'ny andro iray no nolazainy fa mafy indrindra taminy ary nampilatsaka ny ranomasony mihitsy azy izany. Volana Jolay manontolo mafimafy nanomboka tao tapatapaky ny volana Jolay manontolo iny mafimafy iny. Tenengo foana koa satria tsy mety ho adinoko mihitsy ilay folo nisan'ny olona maty tao anatin'ny andro iray dia
tena zay moa olombelona ihany tena latsaka kely mihitsy ny ranomasoko tamin'iny a amisaotran'Andriamanitra aloha tsy sanatria hoe dia hoe nanao zavatra mihoampampana be teo amin'ny plateau teo hoe dia tena naneho fihetsepo be makaiza fa na izany a tena tohana mihitsy a tamin'iny tena tsy ho adinoko mandravona azy rehetrarehetra ianao mahita zany dia tena hoe hiaina isan'andro san'andro mihitsy ilay izy dia na ianao raha ny zany mahatokana hoe tsy misakafo mihitsy aloha raha tsy vita mihitsy iny ka rehefa ratsiratsy ny zavatra mitranga dia natonga ny an-trano raha aloha somary misy fotoana miandriandry kely mihitsy vao tena hoe mitonitony kely. Ankoatra ireo miainana ihany koa hoy profesora Volontina Anta ny fanakianana sy ny fitorohana nahazo manoloana ny asa izay nampandraketina azy. Ny zavatra matetika tenen'ny olona zao tamin'ireny fotoana ireny dia eo ihany ilay izay mihitsy hoe reny marina ve ny tena izy dia za moa manazava satria ianao nge amin'ny zavatra rehetrarehetra tsy maintsy samihafa foana ny fandraisan'ny olona ny zavatra teneniny izany zavatra tsy mahataitra izany. Zavatra ataoko hoe tsy tena hoe azo atao hoe normal tsy manaitra zany tsy hitovy mihitsy raha ohatra hoe hiala leo tesitra malahelo tsy fantatro ary zany mety zay tena hoe tsy moro ny vantanisa tsy haiko hoe nareo mpanao gazety ve misy hoe mavety hoe isan'andro mandeha directa foana fa tsy moro reny fa raha sanatriny vava misy ny mety hoe teriteri mahazo anahy na fanerena mahazo anahy za miteny aminareo hoe za mpampianatra za manao psychologie kelyna olona ihany mampitsabo anahy anatin'ny spécialité misy anahy fa raha ao anatin'ny fito volana tsy maintsy misy zavatra ihany ahitanao azy hoe mety na ny zavatra tenenina na mety hoe sanatringe raha tena tratrana zavatra hafahafa aloha tsy maintsy misy alalana azy foana zany. Milaza ny ala sasatra kely moa i profesora Volontina taorian'ireo asa nataony nandritra izay fito volana tsy ankato izay. Izy izay milaza kosa fa mbola anohitra ny filazana ny totanisa isaky ny sabotsy. Zaza autiste iray 70 taona ary ao anatin'ny sokajy C no hiatrika ny fanadinana baccalauréat manomboka amin'ny alatsinainy. Isafidy ny fampinan-dahatsoratra sy ny famoaboasina lahatsoratra izay efa nanaovany famerenana matetika izy mandritra io fanadinana io noho ny tsy fahafehezany taranja literaira. Hiaraka hiadina anaty efitrano amin'ireo mpanala baccalauréat rehetra ihany itahina saingy izy kosa ny olona anaraka azy izay efa nahazo alalana avy amin'ny ministera ny fampianarana ambony raha toa ka misy ny filany mpiadiny fanampiana noho ny maha-autista azy. Androany nanaiky ny mizara ny fanomanana farany ny fiatrehana ny baccalauréat io ny fianakaviany itahina. Ndao arantsika ary izay ango-baovao izay etsy ny malala rakotiny Rainy sy Lantora Samuelson. Mitady résolution na équation dia tadiavina ny PGCD A, B dia iny divise an'le N solution particulier sy solution générale foana aloha ianao ao anatin'izay fotoan'izay zay aloha. Tsy sakana ho any itahina hiatrehana ny fanadinam-panjakana baccalauréat ny fananany toe-batana autiste raha ny fanazavany iray aman-dreniny androany. Manana ny mampiavaka azy izy manoloana ny fiatrehana ny fanadinana baccalauréat ny alatsinainy ho avy izao. Ho any itahina tokoa mantsy ny taranja literaira no nambarany fa manana sarotra azy sy mbola anana ny tahotra ny fiatrehana azy raha toa ka efa mahafehy ny taranja siantifika izy. Au classe de terminale zao efa vonona tsara mihitsy tsy faharimbarina mihitsy aloha hatreto. Tena efa haiko indrindra maty fizika dia SVT. Masarotra andreo mantsy amin'le français satria za amin'le expression écrite tsy mahita soratana mihitsy. Dia amin'ny philo koa dissertation tsy mahatakatra hevitra second degré ho tadany sy mamanay. Français safidiko zany amin'ity dia hanao résumé zany za fa ny fanapahan-kevitra amin'ny philo de commentaire du texte satria iny mba mora. Amin'ny maha-autiste ny itahina tsy maintsy misy ny fanaraha-maso atao azy amin'ny toeram-panadinana ho ny iray aman-dreniny. Eo ihany koa ny fanampiana azy amin'ny fampiasana fitaovana ilainany amin'ny toeram-panadinana. Itahina izay iray efitrano amin'ny mpiadina baccalauréat ho any adina amin'ny alatsinainy io. Fangatana
tany amin'ny ministère tompon'andraikitra olona anankiray accompagnateur ny tahina satria amin'ilay maha autiste anazy zay zany dia misy fotoana izy tsy tena hoe mahaleo tena tsara, misy zavatra zany tsy vitany izy rery, dia misy zavatra koa ilany olona hoe misy fotoana zany izy misy zavatra ilany olona manampy anazy fa satria misy zavatra tsy vitany amin'izy rery, ohatra hoe le convocation sy karapanondro indraindray raha varim-barina izy dia na le izy latsaka dia very na tsy présenteny le izy ohatra. Mandritra ny adina manontolo fa le olona miaraka amin'ny manampy anazy tsy hoe mijanona ao anaty salle miaraka aminy fa mijanona ao amin'le centre na examen zany dia mba efa vonona eo izy zany raha sanatria hoe misy zavatra mampikorotana kely anazy na hoe mila fanampiana izy amin'izay le hoe tsy aleovan'ny teny izay. Ny tena nanaitra tao anatiny ity fifampiresahana tamin'ny tahiny ity tsy nisy izay tsy fantany ireo mpiara-miasa rehetra eto anivon'ny Real TV Madagasikara. Dia tokony anarandrian-jatovo telanareo dia ny réalisateur zara tanterana kotonana azy za kosa efa mahafantatra an'iny voalohany be manao solomaso iny. Itahina no zaza autiste voalohany hiatrika ny fanadina-panjakana baccalauréat raha nambara ny fikambanana autisme Madagasikara. Ponina 2010 tapitrisa no tsy mbola afaka manasa tanana amin'ny rano madio sy savony eto Madagasikara raha ny antontanisa avy amin'ny UNICEF. Ahina ampitombo no fianaky ny Covid-19 sy ny aretina vokatry ny loto maro hafa nefa izany ka tandondondoza malona ny mbola fisian'ny coronavirus ny vahoaka malagasy hoy izy ireo. Androany no nanamarihana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fanasana tanana ary namoahana izy ireo atontanisa ireo. 7 ny malagasy no fantatra fa tsy afaka mampiasa rano madio sy savony anasana tanana raha ny tatitra voaray avy eo anivony tahirim-bola ny firenena mikambana misahana ny zaza na ny UNICEF. Raha kajiana noho izany, ponina 7 tapitrisa ireo tsy manana fahafahana anasa tanana ireo. Ponina antapitrisany ihany koa no ahina tsy mbola afabela amin'ny fianaka ny valanaretina Covid-19 ho hatrany tahirim-bola ny firenena mikambana misahana ny zaza. Sara raha ny 320 isanjaton'ny ponina no manana fahafahana mampiasa rano sy savony raha anasa tanana. Vao maika mampanany efa ny zava-mitranga anivon'ireo sekoly ho hatrany ny fanazavana voaray avy amin'ny UNICEF. Ny 20 isanjaton'ireo sekoly eto Madagasikara mantsy no tsy afaka manasa tanana amin'ny rano sy savony ary tsy manana toerana ahafahana hanaovana izany akory. Mitovy amin'izay ihany koa amin'ireo toerana izay tsy lavitra ny renivohitra akory. Miaina amin'ny olona ny famatsiana rano ka tsy mahafeno ny fepetra amin'ny fanasana tanana hoy ireo olona nanaovana fanadihadiana. Ho an'ny sehatra iraisam-pirenena, olona 3 amin'ny 5 maneran-tany no manana ireo fitaovana rehetra anasana tanana. 7 isanjaton'ny ponina maneran-tany ihany koa izany hoe 3 miliara no tsy afaka manasa tanana amin'ny rano sy ny savony any an-tokantrano. Androany moa no nanamarihana ny andro maneran-tany ho an'ny fanasana tanana io. Orinasa tsy miankina misy 720 tato anatin'ny fihiboana sy nandritra ny fivoahana tsikelikely tamin'ny fihiboana no nazona fitarainana mikasika ny tsy fanajana piasa sy ny zon'ny piasa ary ny lalàna mifehy piasa raha nambara ny sindikany piasa avy amin'ny fisema androany. Ao anatin'izany ny fanesorana tsy misy fampilazana ny piasa tsy miankina izay tratra ny fiatoana ara-teknika hoy izy ireo ary nisy ihany koa ny fitarainana mikasika ny tsy fandoavana ny mpampiasa ny latsakemboka izay esorina amin'ny karaman'ny piasa. Piasa tsy miankina maro no tonga niatrika fampiofanana amin'ny fampiarana ny zon'ny piasa nataon'ny sindika fisema androany. Malala Rakoton'ny iray no mitaritra izay eo amin'ny sary ny Lantora Samelson. Tsy ny piasa amina orinasa afakaba izay mitaraina fa tratry ny fandroahana tsy ara-drariny ihany no iarany tsy fanarahan-dalàna atao mpampiasa sasany amin'izao. Fa hatramin'ny piasa misehatra amin'ny fampianarana amin'ny sekoly tsy miankina, misehatra amin'ny asa eny amin'ny hotely lehibe sy ireo miasa amin'ny sehatra ny fizahan-tany azy azona fitarainana hoy avy amin'ny sindikan'ny piasa androany. Ny tsy fahafantaran'ny ankamaroan'ny piasa ny lalàna mifehy asa no isan'ny mahatonga io tsy fanarahan-dalàna atao mpampiasa io hoy izy ireo.
Ny zoa be dia be ny tsy fanarahan-dalàna aloha zany, tsy maintsy hana ny tsy fanarahan-dalàna ihany zany miainga ny resaka hoe fampianarana, dia manao a fifanankalozan-kevitra sy manoro azy a ny voalazan'ny lalàna zany, zay ny asan'ny syndika, ary manampy anazy raha ohatra ka ilaina ny fankanesana any amin'ny ministeran'ny asa dia mandeha makany, raha ohatra ka ilaina ny fankanesana any amin'ny tribunal dia mandeha makeny izahay zany, satria tato ato zao a ny enonay tamin'ny mpiasa zany a dia lasa alain'ny mpampiasa any anatin'ny ora ambony ampangan'ny mpiasa indray a ny famenoana n'ilay ora fiasana ara-dalàna, zany hoe ilay mpiasa zany raha ohatra ka hoe le mpiasa zany raha ohatra ka hoe permission ohatra ny mpiasa na congé ohatra ny mpiasa zany a ka tsy feno zany ilay 7 ora ao ana mandritry ny herinandro ka manana heure supplémentaire le mpiasa dia lasa alain'le mpampiasa any amin'iny heure supplémentaire iny ny amenony an'le 7 ora, ka izahay eto efa miteny fa tsy ara-dalàna zany a, fa lasa miempotra indray a ilay fampiarana n'ilay zoan'ny mpiasa, satria tsy misy an'izany zo voalazan'ny lalàna zany hoe lasa miempotra lasa any amin'ny ratsiratsy kokoa, fa tokony any amin'ny tsaratsara kokoa foana zany a ny zoan'ny mpiasa. Mpiasa mahery ny 500 eo isak'ireo orinasa 720 nahazoana fitarainana moa no hiaran'io tsy fanarahan-dalàna toy ny mpampiasa io ho hatrany ny fisema androany. Misy ny fampiofanana nomena ireo mpiasa avy amin'ny sehatra tsy miankin'ireo androany, ny fampahafantarana ny zon'ny mpiasa no tena nomena azy ireo tamin'izany. Lehilahy iray sy vehivavy iray no naratra nandritra ny fifandonana fiara roa teny bypass lalana mihazo ny sampandrarahany fananantany alasora omaly alina tokony ho tamin'ny 9 ora. Vokatry ny fandehanana ireo fiara roa ireo mafy no niteraka ny fifandonana ka nampivadika ilay fiara kely hatreny amin'ny sisiny arabe raha ny fitantarany ireo nanatry maso. Avy hatrany dia nentina nihazo ny hopitaly ireo olona roa naratra teny an-toerana raha ny vaovao azo tamin'ny fianakavian'izy ireo. Zaratantely Rakotona Nahary sy Gaëtan Randrianarso. Potika an-tanteraka ny vadibadika ity fiara kely ity. Pempon'ny fifandonana ihany koa ny ilany havanana amin'ny lohan'ity fiara sprinter ity. Feno ny vakim-pitaratra ny arabe. Tokony tamin'ny 9 ora alina omaly no niseho ny loza raha ny fitantaran'ireo nanatry maso. Fifandonana izay vokatra ny fandehanan'ireo fiara roa mafy raha ny fanazavana hatrany. Vokany naratra ny mpamily ny fiara kely sy ny mpandeha iray tamin'ilay fiara sprinter. Niaraka izay miralaha fa zay niaraka zany zay dia zay ny sapanana nakany amin'ny party avy any Kadratombo, izy nakaty no niantso anay hoe domy sprinter zoky domy sprinter ozy izy dia zay no nantony mbola navita ny resaka izy hoe zoky niantso anay izy zany natsony voalohany hoe zoky domy sprinter ozy izy dia jerevy eto amin'ny tamena be ozy izy fa hitako hoe efa somary fanipanina izy tamin'izay tonga teto zany. Naraka ny resaky ny olona fa tsy nahita mola izy dia araka ny resaky ny olona samy nandeha mafatra zareo. Ny ray izy tsy fantatra fa hoe samy nandeha mafatra zareo. Nentina teny amin'ny sampana vonjy iaina ny hopitaly Argiera moa ny mpamily ny fiara kely rehefa tonga ny mpamonjy vona. Efa tonga teny an-toerana ihany koa ny izany zavan-tranga ny mpitandro ny filaminana taorian'izay. Eo amin'ny zanam-pandaharana fake news real news kosa indray, zavan-tranga hafakely nandritra ny fampisehoana iray tany ivelany tany no niteraka resabe tao anatin'ny Facebook tao. Samy ao anaty sachet boribory iray avy ny mpijery fampisehoana tamin'izany raha naseho tamin'ny sary. Niteraka adivitra be izy io noho izy izay tena tsy fahita ka niparitaka eraky ny tambajotra atsirasera. Fake vesa real andao arantsika indray ary. Sary reto no niparitaka tamin'ny alalan'ny roy tany anatina pejy maromaro tao anaty Facebook tao. Sary iray maneho fa samy anatin'ireny sachet miendrika baolina lehibe ireny tsirairay avy ny mpijery nandritra ity fampisehoana ity. Na ireo mpanakanto sy ny mpandihy izay eny ambony sehatra ihany koa aza mbola mitovy amin'izany ihany koa. Raikitra ny resabe rehefa nahita izany ny mpanaraka io pejy io. Nisy no milaza fa makaiza raha olombelona amin'ny fomba ahoana moa no iainany an'izao. Nisy moa ny sady nanany ihany fa toy ireny any anaty dobo fiompiana trondro ireny izy izany fa tsy misy rano akory.
Rehefa nijerena sy nanaovana fikarohana ary ny fisian'ity tranga ny paritaka ity dia fantatra fa tany Etazonia tany no nisy ny fampisehoana nataon'ity vondrom-panakanto ity. Nolazaina tamin'izany fa fanapahan-kevitra noraisina mba ahafahana manatanteraka fampisehoana nefa tsy ahina ho voan'ny koronavirus izy ity raha ny vaovao ofisialy. Fanontaniana napetraka izy ireo nandritra ny firesahany tamin'ny mpanao gazety aza fa raha toa ka hiandry ny fiainana iverina amin'ny laona ny vao hanao zavatra dia anahoana no avy ny fampisehoana sy ny mozika. Noho izany dia rino izany koa ity zava-nitranga tany Etazonia ity. Zanam-pandaharana ihany koa ary tokolasy tompoko vavy no entiko manakatona ny tapany voalohany amin'ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity isaorana ny FNFSN ny lafy nampiakanjony tenako tao anatin'izao fampahalalam-baovao izao. Ankasitrahako ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ary mametraka ny mandra-pitafa ao amin'ny rahampitso indray. Veloma tompoko. Réal 94 FM. Service publicité 034 53 982 45.